Aleloia, mbola faly miarabanareo eran-tany aho amin'ny anaran'i Jesosy Tompo anio talata faha 12 ny volana marsa 2025. Ry hava-malalao amin'ny Tompo, mangataka anao aloha zako hiariva avaka amiko hametrahantsika an'izao fotoana izao anatrehan'ny fanahy masina. Dia aorian'ny vavaka dia nambara ten'Andriamanitra foy aho alohany hijoroako vavolombelona. Hiariva avaka isika Tompo. Jesosy Tompo, misaotra mankalaza anao. Mideranao Jesosy satria ianao ilay masina, ianao ilay asandratra, ianao ilay patron Jesosy fa izaho dia mpiasa fotsiny ihany. Kely dia ambany aho Jesosy, tsy mendrika akory. Ka mangataka ny fitarihanao Jesosy, ny fitarihan'ny fanahy masinao, ka mitenenao fanahy masina raiso ny kontrola ny tenako, satria tsy izaho no miteny fa ianao fanahy masina no anambara ny fahatsaranao. Ka mitenena fanahy masina ianao no patronko, ianao no Andriamanitra lehibe indrindra, ilay tsy miova omaly sy ny ora mandrakizay. Ka mangataka aminao koa aoka ianao ampisokatra ny masom-panahy olona tsiraray avy, mba tsy ho very foana akory ny fotoana iainoa ny afatra avy aminao, ny fampitandremana avy aminao fanahy masina ny zava-dehibe izay nataonao fanahy masina ka oka mihitsy ianao nikasika ny olona tsiraray avy, ampifoa ny tsiraray avy hiambina, hitandrina satria misy ny elo ary zava-doza izany. Ka mangataka aminao koa Jesosy oka ny ranao andrakotra sy ny ankohonako sy ireo zanakao tsiraray avy eran-tany. Ka miny anaranao Jesosy no andidiko sy androahako ny asa maty Satana rehetra, zana-tsipika izay mitady alefa ny hanafoka anay dia tsy manan-kery izany, tsy anam-pahefana izany, fa adorako amin'ny ranao izany Jesosy ary afatotra amin'ny ranao izany Jesosy dia atsipany andavaky ny elo, satria ny ranao dia afy mandevona mandany ny fahavalo rehetra, ka tsy ambinina izany, tsy ambinina izany fefa ravarava na ran'i Jesosy avy Nazareta izany. Ka misaotra anao Tompo fa ny ranao dia afo, levona avokoa izay rehetra andalovan'ny ranao Jesosy. Ka misaotra Jesosy aoka ny ranao manda afo manodidina anay zanakoko Jesosy malala satria ianao ilay ho avy, ianao ilay efa tety Jesosy ary ho avy ianao akanay. Eny amin'ny raha an-lanitra ianao Jesosy, tsy midina ety ianao, fa eny amin'ny raha an-lanitra ianao Jesosy ampiakatra anay zanakanao Jesosy ho eny aminao izay, ho any aminao mandrakizay izay. Ka misaotra Jesosy dera ho anao rery ihany Tompo, hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny ary mandrakizay doria misandrata Jesosy. Aleloia, 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 amen. Ry hava-malalao amin'ny Tompo, misy ten'Andriamanitra foy hovakiako izany dia azavaiko izany ireo ten'Andriamanitra foy ireo dia ambarako aminao ny zavatra izay fagagana izany nanafahan'ny Tompo olona anankiray. Ny Tompo no manafaka fa tsy izahako na ireo mpanao délivrance. Ry hava-malalao amin'ny Tompo, raisintsika ny bokin'ny Jakoba, momba ny amin'ny lela izany, momba ny amin'ny vava izany no ambarako eto anio. Ry havana, ny lelantsika io, ny vavantsika io dia indraindray tena hoe mampanota antsika, satria rehefa tsy mitandrina isika dia voafitaky ny fahavalo amin'izay zavatra ambarantsika izany. Mila mitandrina mafy dia mafy isika tompoko, mila mitandrina mafy dia mafy isika. Ao amin'ny bokin'i Jakoba toko 7 hovakiantsika ny eo amin'ny andininy 9 ka hatramin'ny 10 ihany, fa miangavy ianao aho tena maky ny Jakoba izany toko 7 io andiny voalohany ka hatramin'ny 12. Fa ny andininy 7 ka hatramin'ny 10 ihany no horaisiko izany. Ny ten'Andriamanitra eto dia manambara momba ny amin'ny lela izany sy ny vava izany. Hoy izany ten'Andriamanitra hovakiako amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Jakoba toko 7 andiny 7 ka hatramin'ny 10. Izy no isaorantsika ny Tompo dia ny iray, ary izy ihany koa no hanozonantsika ny olona izay natao araka ny endrik'Andriamanitra. Avy amin'ny vava iray ihany no ivoahan'ny fisaorana sy ny fanozonana. Ry rahalahy, izany hoe ry rahavavy koa, tsy mety raha misy izany. Amen. Ry havana, tsy mety zany raha misy izany. Izany hoe vavantsika io, vavantsika io no isaorantsika n'Andriamanitra. Dia io ihany koa nefa no ten'Andriamanitra eto io ihany koa izany no hanozonantsika ny olona. Ry havana, tsy azo atao ne izany, tsy azo atao mihitsy izany. Nefa ny olona dia nataon'Andriamanitra araka ny endrika ny isika rehetra izany. Tokony tsika tena hoe tsy hanozona olona mihitsy, fa tokony isaorantsika n'Andriamanitra
ny vavantsika, isaorantsika ny ray, isaorantsika ny tompo. Ary isaorantsika ihany koa ny fanahy masina satria izy no miasa, izy no lehibe indrindra. Dia ny 10 hoe avy amin'ny vava iray ihany no ivoahan'ny fisaorana sy ny fanozonana. Ry rahalahy, ry ranadahy, ry rahavavy, tsy mety raha misy izany. Ry havana, tsy mety raha misy izany. Tsy mety raha misy izany. Mila isika tena mitandrina mafy dia mafy amin'ny fomba fitenitsika satria tsy akasatra an'Andriamanitra izany. Aoka ho jerentsika koa ten'Andriamanitra ao amin'ny bokin'ny Ohabolana. Ohabolana 1:20, andininy faha 7:20. Andininy faha 7:20. Ohabolana 1:20, andininy faha 7:20. Hoy ny tenin'ny Tompo ho vakiako amin'ny anarany. Izay miambina ny vavany sy ny lelany dia miaro ny tenany tsy ho azo pahoriana. Amen. Hitanareo izany? Rehefa miambina zany vavantsika isika, mila miambina vavantsika zany isika, sy ny lelantsika izany, dia miaro zany tsika ny tenantsika tsy ho azo pahoriana. Amen. Ry havana, tena marina izany. Indraindray ny vavantsika io, lelantsika io, rehefa miteniteny foana isika, dia isika ihany no voafatotra ny zavatra izay ambarantsika. Isika ihany no very amin'izay zavatra ambarantsika. Ry havana, mila mitandrina mafy dia mafy isika. Raisitsika ihany koa ny ao bokin'ny Salamo, terenany ao amin'ny Salamo dia mamaky verset anankiray tsika, dia hijoro vavolombelona aho. Salamo 120, andininy fahatelo. Salamo 120, andininy fahatelo. Io teny io dia fambarako indraindray matetika mihitsy, averiko zany izy io indraindray amin'ny vavaka atao na kosany amin'ny fampahiresako anareo zany eran-tany, ny amin'ny hoe toko zany tsika tena hoe anaotra ny Davida zany, ny amin'ny vavantsika zany. Ho vakiantsika ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Salamo 120, andininy fahatelo. Hoy zany Davida, eto zany: Tompo, asio fiambenana ny vavako, ambeno ny varavaran'ny molotro. Amen. Hitanareo izany? I Davida mpanjaka ary nangataka tamin'Andriamanitra izy mba ho asian'Andriamanitra fiambenana ny vavany. Nangataka izy tamin'Andriamanitra mba ho asian'Andriamanitra fiambenana ny vavany, ary ny teny koa izy hoe ambeno ny varavaran'ny molotro. Amen. Ry havana, isika koa tokony hangataka amin'Andriamanitra. Tokony hangataka isika satria tsy vitantsika samy irery izany. Mba ho fiteny mendrika no avoaka ny vavantsika, mba tsy teny ratsy, mba tsy teny lainga satria izany rehetra izany dia any amin'ny afo be. Oka ianao hamaky mihitsy ny tenin'Andriamanitra, fa ny lainga fotsiny dia efa mahavery any amin'ny afo be. Ao amin'ny bokin'ny Apokalipsia no manambara izany. Apokalipsia 2:20, andininy faha 5:10. Oka ianao hamaky ny tenin'Andriamanitra. Dia eo koa ny Apokalipsia 1:20, andininy faha 8. Ry havana, teny kely fotsiny, lainga kely fotsiny dia idirantsika any amin'ny afo be. Avery antsika zany any amin'ny afo be. Avery tanteraka izany. Mitandrina mafy dia mafy isika. Eto i Davida mpanjaka dia nangataka tamin'Andriamanitra. Nangataka zany izy satria miteny hoe Tompo, asio fiambenana ny vavako. Ry havana, oka angataka koa ianao amin'Andriamanitra mba asian'Andriamanitra fiambenana ny vavanao. Iza koa angataka aminy, efa mangataka amin'ny foana koa ako ny amin'ny mba asiany fiambenana ny vavako, ary koa hoe ambeno ny varavaran'ny molotro. Io varavaram-molotra antsika io mihitsy, indraindray rehefa miteny isika dia manimba zavatra betsaka ary indrindra mahavery antsika any amin'ny elo. Ten'Andriamanitra farany dia amin'ny bokin'ny Matio. Matio 2:20, Matio 2:20 dia andininy faha 7:30. Dia hijoro vavolombelona aho rehefa avy eo. Hoy ny ten'Andriamanitra ho vakiako amin'ny anarany: fa ny teninao no anamarinana anao, ary ny teninao no anamelohana anao. Amen. Hitanareo izany? Tena zava-dozana izany Tompo hoe. Izany hoe ny tenintsika izany izay avoaka ny vavantsika no anamarinana antsika. Ary koa zany ny tenintsika no anamelohana antsika.
satria mazava tsara ny ten'Andriamanitra averiko vakina ilay izy amin'ny alalan'i Jesosy Tompoko hoe fa ny teninao no anamarinana anao ary ny teninao no anamelohana anao. Amen. Ry havana ho hisy ny fitsarana, ho avy izany fitsarana izany. Ny tezana avoaka ny vavantsika io, mety io no averintsika ny amin'ny elo. Mila tena mitandrina mafy dia mafy isika. Ry havana, zavatra ambarako aminareo fijorona vavolombelona foy izany no ambarako dia efa taonany maro izay dia nisy izany olona niara-bavaka taminay tao anatin'ny groupe izany pary WhatsApp. Dia indray andro izany natao nitombo délivrance izany io olona io, izany hoe za izany nampiasain'ny tompo nanao an'izay asa izay. Izy any amin'ny toerana misy anazy any, zako ato antranoko ato izany. Dia noho ny avy eo izany noho ny efa natao délivrance izy izany efa natao nitombo délivrance satria ny tompo no manao délivrance, izaho dia fitaovana fotsiny ihany. Jesosy mihitsy no manao délivrance. Rehefa tena mino izany ilay olona dia ny tompo miditra an-tsehatra izany manafaka an'ilay olona. Araka ny teny ao amin'ny bokin'i Jaona 9:30 hoe koa raha ny zanaka no ahafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Izay ny ten'Andriamanitra. Izay. Jaona 9:30. Aoka ho vakianao rehefa malalaka ianao. Dia noho ny avy eo izany teo am-panaovana délivrance izany an'ilay ramatoa izany hoe izy izany araka ny nambarako teo izany dia noho ny efa vita izany ilay délivrance dia nanontany azy aho sa tonga dia niteny satria fa elaela dia adinoko izany sy efa antaonany maro izany izay asan'Andriamanitra izay. Dia niteny izany izy hoe teo am-panaovana délivrance anazy izany dia ny zavatra tsapany izany hoe hitany fanahana izany io zavatra io, nivoaka avy tao amin'ny vavany. Nivoaka avy tao amin'ny vavany hitanareo izany reny hoe hy reny, izany hoe hitsika olombelona misy daholo, ilay mitondra ny nify mihitsy izany. Iny izany paozin'iny izany no nivoaka avy ao amin'ny vavany ary misy nify ihany koa izany izy io. Izany hoe amin'ny ara-panahy ilay naseho an'ny fanahy masina taminy dia devoly izay tao am-bavany tao, devoly izay nipetraka teo amin'ny plasiny anatin'ny vavany ilay hy, inona moa izany dikalisy tena hoe tsy haiko tsara manazava anazy misy ny nify izany. Iny izany complet izany iny izany ohatran'iny izany no hitany nivoaka avy ao amin'ny vavany avao. Ry havana hitany izao mihitsy ilay izy nivoaka avy ao amin'ny vavany. Ry havana devoly anie izany satria teo am-panaovana délivrance no nampahiratin'ny fanahy masina ny masom-panahin'ilay olona nahitany io zavatra io nivoaka avy tao amin'ny vavany. Ry havana voninahitra ho an'i Jesosy satria mazava tsara ny tenin'Andriamanitra eto fa ny vavantsika izany, ny lelantsika io tokony mitandrina mafy dia mafy isika. Satria raha vao manomboka mifosafosa isika, raha vao manomboka mitsaratsara olona isika, raha vao manomboka miteny ratsy isika, raha vao manomboka teniteny foana isika na manaikinaiky foana na manomboka miresaresa be isika tsy araka sitrapon'Andriamanitra, raha manomboka miadiady isika, raha manomboka masika isika mamoaka vava tsy zaka, ry havana izany rehetra izany dia devoly avokoa izany. Devoly avokoa izany. Ny vava miteniteny avina, ny lela miteniteny foana satria ny lela mihitsy no mibedibedy foana. Ry havana mila mitandrina mafy isika. Raha manomboka meme olona isika, nifitsika ao anatin'izany. Ho an'izay manana nify moa izany, miala tsiny amin'ny tsisy nify. Ry havana nify ao anatin'izany, tsikitsiky, meme amin'ny zavatra ratsy, devoly avokoa izany tompoko, devoly avokoa izany. Ka aoka isika tena hoe anaraka ny ten'Andriamanitra, manaiky ho ahafahan'i Jesosy, dia manaiky hoe ho amboarin'ny tompo, dia manaiky hoe ny vavantsika angatahana amin'ny tompo mihitsy hoe tompo ambely ny vavako, asio fiambelana ny varavaran'ny molotro. Dia rehefa tena manaiky isika dia ny tompo hiditra an-tsehatra. Rehefa tena manaiky isika ka hiova, izay mantsy ny amin'i Jesosy, rehefa tena manaiky isika dia miditra an-tsehatra Jesosy. Ry havana izay nenio mahereza ka mifoaza satria ho avy Jesosy. Tandremo ny vava tompoko, tandremo ny fiteny.
aleo raha mangina tahaka ny Davida. Asiana fiambinana varavarany molotra mangataka amin'ny tompo dia mangina. Ry havana tsara Jesosy, mahereza tompoko. Ny voninahitra anie ho an'Andriamanitra irery ihany ary fiadanana ho an'ny olona izay ankasitrahany irery ihany. Amen. Veloma tompoko.